Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao mahakasika ny finoana no anboantsika ny vaovao tonga niara-ny ombom-bavaka teny amin'ny FJKM Imerika Sinina Fanasina Omaly ny kandida Marika Ravalomanana niaraka tamin'ireo fianakaviany ity tanàna ity izay isany lehibe azy nahazo tsodrano tamin'ireo mpino kristianina atao an-toerana ihany koa moa ny tenany hiatrehana ity fifidianana fihodinana faharoa ity. Ny fahadiovana kosa ary no anohizantsika ny vaovao nanambara ny mpanolo-tsaina manokany komina Antananarivo renivohitra io maraina io tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely fa tsy maintsy diovina ny tanàna Antananarivo efa azo tsapaitanana ihany koa ny ezaka ataon'ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana araka ny nambarany hatrany mila mandray andraikitra tandrify azy avy kosa nefa ny gouvernemanta sy ny fiadidiana ny repoblika vaovao tateriny Rina Rabemananjara. Tsy mendrika ny tanàna Antananarivo sy ny vahoaka ao aminy ny loto sy ny fofona izay misy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fiantrehana ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona. Nanamafy izany ny mpanolo-tsaina manokana Marika Ravalomanana androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Mendrim-piderana kosa nefa ny ezaka efa ataon'ny mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra. Na tuta ele mbola tsy mahavita teraka aloha sorokeo ny mpiasan'ny komuna ny mpiara-miasa rehetra mampanolo-tsaina manokana ahy no natokavako tena tamin'ny lafiny tio zao dia mbola miverina ny an-talata mbola miteny sy nampita afatra mivantana ho an'ny samy vady tokona ndraiky amin'ny fanadiovana sy fanalana amin'ny fa nitona eto makany an'tena zay miariny azy any ny analana niteny mazava mivantana koa tamin'ny istrin-drano hoe mba jereo fa eo ambany fiainao samy va io ary niteny ihany koa hoe ianareo amin'ny gouvernement zay tanenany amin'ny topraministre ianareo amin'ny présidence par intérim azy atao takalonay navoakana Antananarivo fa tsy saza azy tsy mendrika azy no miaina ao anatin'ny fako no miaina ao anatin'ny loto sy ny fofo indrindra amin'izao andro fahavaratra fahakarany etsizao faly androany eny fa mbola tena tsy tanteraka izy fa hitako fiala-miasa hitako atseroka mbola mandeha fotsiny dokadoka hoe fiala-miasa amin'ny commune urbaine sy samba fa amin'ny commune urbaine Antananarivo no tena manao miasa na tsy asana ana izy ka disoraka anareo manokana efa izy fa mety nataonareo ary aza matalo fa tsy hoeny io dia tena ahitantsika vahaolana maharitra fa ianareo zay mpanala fako samy va reny ministeran'ny rano amafiso ary avitokoy avo roeny telo eny folo eny niezaka ataonareo hita moa ireo mpanala ihany ko zay miasa miaraka kominy isorako manokana mihitsy ianareo fa na mbola tsy nanao antso ary na tsy nanao antso ary ny kominy urbaine Antananarivo dia efa tonga amin'ampoteny zay hoe miara-mionina eto amin'ity tanàna ity isika ary samy mangetaheta zany hoe anana tanàna madio zany ka dia misaotra ireo mpandraharaha na amin'ny camion na amin'ny fitaovana reny trax reny na amin'ny an'ireny gasoil reny dia mbola tohizana ny asa ataovy tsara tohizo tsara mihitsy tsy matombona aloha fa atao foana fa anomana tsara ny krismasy no laza le 25 amin'ny 25 Tsara ny manamarika fa mahatratratra any amin'ny 700 taonina mahery isan'andro ny fakona Antananarivo ary mbola mihoatra an'izany rehefa andro fety toy izao. Ny tsirairay ihany koa dia manana andraikitra amin'ny fahadiovana satria raha nisy amponina mivezivezy eto Antananarivo renivohitra dia mahatratra 3 tapitrisa mahery.
Nanatrika ny fanontaniana sy ady hevitra tao amin'ny Carleton androany ny kandida Marc Ravalomanana izay nokarakarain'ny vondron'ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny GEM. Lafiny maro no niresahana tamin'izany saingy ny bahana kosa ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Naharitra ora roa moa ny fanontaniana sy ny ady hevitra andeha ary arahantsika avy hatrany makasika izay vaovao izay tanteriny Jessica Miray sy Erzo Rajaonarivony. Nisy androany ny ady hevitra sy fanontaniana izay niarahana tamin'ny vondron'ny mpandraharaha teto Madagasikara sy ny kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa. Ka anisan'ny nanatrika izany ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha 520. Fanontaniana maro eo amin'ny lafin'ny fandraharana eto Madagasikara no nivohitra tamin'izany. Toy ny tsy fandriampahalemana izay manjaka amin'izao sy ny fitondrana tsara tantana. Vous allez voir, on ne braque pas pour l'économie parce que c'est vous les clés. Non pas la clé, les clés du développement de ce pays. C'est le secteur privé. Ça, c'est ma stratégie. Travailler étroitement avec le secteur privé. C'est vous qui va créer des emplois. C'est vous qui va réévaluer notre monnaie. Et c'est vous qui va aussi donner l'image de Madagascar ici en Afrique, au Sénégal. Donc, je compte sur vous. Naharitra adiny roa mahery ny ady hevitra sy ny fanontaniana ka nitondran'ny kandida Marc Ravalomanana ny vinanasany sy namaliny manontolo ireo fanontaniana mpandraharaha. Tena be aya izy ireo. Zavatra anankitelo ngeda be. Voalohany aloha tena aya sy tahotra ao aminy sécurité. Ao anatin'izany sécurité ny business, sécurité physique ny personnel ary sécurité ny investissement ampiasainy eto. Hoe ahoana na zona eto. Zay zany ny aya voalohany. Faharoa, ny aya ny tena ngeza be anankiray io dia hoe ahoana ny fandanan'ity resaka énergie ity électricité. Satria tsy afaka anao business eto Madagasikara mihitsy ary zao ny endrika sy zao ny vidiny sy zao ny zavatra misy. Napetraka eto reo tsika dia nisy délestage. Tena aya be satria firenena manana électricité mora sy azon'ny olona rehetra idirana no mampandroso firenena. Ary ny aya fahatelo, tena fahatelo zay tena enkinany aigny dia ny stabilité politique. Marina ny aya anjady d'accord aminy tsisy la continuité de l'État. Tsy maintsy ataontsika koa zay ametrahana lay tanitandana le bonne gouvernance aloha. Zay tsy maintsy apetraka. Bonne gouvernance ary faharoa zay tsy maintsy atao koa. Dia tsy maintsy ahitsy na amboarina i constitution io. Satria raha io nipetraka eo tsy afaka miasa firy. Ary ny fahatelo farany le fomba itediavana vola amatsiana le petite et moyenne entreprise ary indrindrindrindra ray banky mba ahafahany entrepreneur afaka mampiasa vola satria avy loatra ny zana-bola banky eto Madagasikara. Marina moa fa efa nisy ny ady hevitra sy fanontaniana toy izao tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 ka tsy niova firy tamin'ny fanontaniana tamin'izany ny fanontaniana napetraka tamin'ity androany ity no ny fahatsapan'ireo mpandraharaha fa tsy niova firy ihany koa no itoedraharaha teto Madagasikara nandritra izay 5 taona izay. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany fikambanana kandida ho filoham-pirenena antoko politika Premier ministre teo aloha, ministre teo aloha parlementaire HVM olon-tsotra maro no nirohatra tetsy amin'ny QGBLR nanomboka ny farany herinandro teo hatramin'ny androany niaona mivatana tamin'ny kandida Marc Ravalomanana nambaran'izy ireo tamin'izany fa hanoana tsy misy fepetra ny kandida laharana faha 520 izy ireo. Rahantsika ary ny andindiny izay tanteriny Edena Elia. Taorian'ny famoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy ny faha 20 ny volana novambra lasa teo dia nanao rano lava ny fanambarana amin'ny fanohanana ny kandida laharana faha 520. Kandida ho filoham-pirenena tamin'ny fiodinana voalohany ireo tonga teny amin'ny fohy be toerany K25 Belair. Ny ao namivantana tamin'ny kandida Marc Ravalomanana ny sasany amin'izy ireo ary nanambara fa hanohana tsy misy fepetra ity kandida ity. Isan'ny nanao fanambarana ny hanohana ny kandida laharana faha 520 ny kandida Fanir Soernaivo, i Serge Jovial Inde, ny kandida Eliana Bezaz, ny kandida Radavidson Andriamparana, ny kandida Nirado Rafalmanana ary ny kandida Solonandrasana Mafaly Olivier sady Premier ministre teo aloha. Androany dia
andro ray toazato satria rehefa nieritreritra ny tenako amahatompona andraikitra ambony ny tenako efa nitazona andraikitra maro isan-karazany teto amin'ny firenena amadministrateur civil ihany koa rehefa namakafaka ny raharam-pirenena ary efa amin'izao fimanana ny fiodinana faharoa dia tsy niambamba ny tenako a fa nanapa-kevitra fa anoana tsy misy fepetra zany a ny kandida larana fa 5 dia ny kandida filoha Marc Ravalomanana. Mahita zahay a fa ny filoha Marc Ravalomanana mahafeno ny fepetra rehetra zay ahafahana mitondra zay fanamby zay ka amin'izao fotoana zao a dia hitako fa fotoana anankiray zay tsy maintsy ametrahana zay fametrahana zay fanajana ny tombotsoa ambonin'ny firenena zay eo amin'ny fahaizana misafidy ny olona zay tena tokony hitondra nyity firenena ty. Noho ity kandida ity izay manana viana mifanindran-dalana amin'ny foto-kevitra hijoroan'izy ireo no antony izao fanohanana izao ary indrindra viana afaka anarina ny firenena. Tsy ireo ihany anefa fa misy ihany koa ireo fikambanana sy antoko politika maro toa ny profesora James Aratsima, ny filohan'ny fikambanana Asandrato ny fireneko, ny fikambanana Filogobean'ny Sakalava, ny fondation Philbert Tsiranana, ny antoko politika MFM izay tariny manandafy rakotiny riny. Ianareo namana eo amin'ny fitondrano zany dia tsy mifanaritsika tamin'ireny andro-sarotra teo amin'ny fiainako ireny. Amin'izao fotoana izao aho efa manana beky fa any an-trano fa mbola tsy azoko entina avoaka loatra fa ity mbola hoetsika aloha faly aho mahitanao ato amin'ity toerana ity ka ny zavatra heverinay zao tokony nisy fandaminana aminao a mikasa fanaovana propaganda andaninanao lany fa tongeto zay olona tao anatiny 2 andro ny atsona amin'ireo natsona tapitapoka avy any an-tranony any ireo a avy any toerana lavitra any a tapitapoka mihitsy satria tamin'ny sabotsany nanapa-kevitra hoe asiana comité directeur lasinainy sina ady nakataka an'izay zahay a tanteraka izy eo a vitan'ny ezakay manokany zay a tatao anatin'ny fotoana fohy. Tsy nitazapotsiny ihany koa ireo avy eo anivo ny parlementaire HVM sy ireo ministra teo aloha fa tonga ny fanometanana ary vonina ny ampandany ny kandida larana fa 520 ao anatin'izao fiodinana faharoa izao. Isan'izany ny docteur Fatrolaza, ministra teo aloha, Manour Régis, ministra teo aloha, docteur Joseph Andriamiarso, ministra teo aloha, Gilbert François, ministra njony sy ny arenan-dranomasina teo aloha, ny solombavam-bahoaka Ary Andrianarivo ary ny solombavam-bahoaka Robertine Rabetafity. Fa isan'ny anohana ny kandida larana fa 520 ihany koa ireo gadra politika mahery ny arivo. Isan'izany ry Kotity, ry kolonely Charles Andrianasoavina, ry Ribe sy ny maro hafa. Ankoatr'izay ireo mpanakanto ihany koa dia naneho ny fanohanany ny kandida Marc Ravalomanana. Andohalika ny rambaro izy ireo ary ny kandida larana fa 520 irery ihany no afaka manarina ny Madagasikara sy mamerina indray ny fampandrosoana. Isan'izany i Rajao Malokila, i Nini Doni, i Godliba ihany koa izay efa nanohana hatramin'ny fiodinana voalohany. Mazava zao fa efa leo ny fantrana misy eto Madagasikara ny vahoaka malagasy. Tonga saina ihany koa ny akamaroany ireo mpanao politika fa mila mitsinjo ny taranaka any orina fa tsy voasarika amin'ny fitiavatena anio fotsiny ihany ka amarotana ny tanindrazana. Mbola misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fiarah-mientana ho fikatsahana ny tombotsoan'ny Madagasikara. Soroko ianareo tena faly tena faly tanteraka mihitsy dia ireo ianareo na eno tsara fa tsy hoe onono. Hoy aminareo hoe tsisy ninina taminay fa izy malala. An'izay fotoana mamety azy. Izy malala. Zay teny io tenenina. Nanao fanambarana ihany koa androany avy eo anivo ny RDS na ny roso an'ny demokrasia sosialy izay tarihan'ny Fetson Andrenirina fahanohana tsy misy fepetra ny kandida Marc Ravalomanana ao anatin'izao fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izao. Nambarany tao anatin'ity fanambarana ity fakihon-dalana iray mamaritra ny hoavin'ny firenena ny fiandriantsika ny fifidianana fiodinana faharoa.
etsakilan'izay tsy azo mendrary ny fanonganam-panjakana nisy satria famotehana fahalovana fandropahana firenena ny ankamaroan'ny vokatra naterany mila olona efa voasehitra amin'ny fitiavan-tanindrazana sy azo antoka anarina ny Madagasikara nefa ny malagasy noho izany mba hifatohana tanteraka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny malagasy ny RDS dia mitaona ny malagasy hisafidy tsy ampisalasalana sy ampahasahiana ny kandida Marc Ravalomanana satria ny heviny sy ny fandaranasany no ampandroso ny firenena miantso ny fiarahamonim-pirenena sy antoko politika ary fikambanana sy olom-pirenena tsy ankanavaka mba anatevin-daharana azy mba hisiany fifandanjahan-kery. Manao toivakana ny fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana araka izany tamin'ity androany ity ihany koa dia ny kandida anisan'ny nanambara ny fanohanany ny Marc Ravalomanana Irado Ravalomanana ny fananany fahavononana ary ny fahaizan'ny kandida Marc Ravalomanana mitantana no tena nahatonga ny safidy hanohana azy hoy ny Irado Ravalomanana tsapany ihany koa fa ity kandida ity no hanomanana ny vinanasa matotra ahafahana mampandroso marina ny Madagasikara. Jessica Miraisy, Erzora Jaonarifony. Anisan'ireo kandida 7 ny latsaka hofidiana ho filoham-pirenena tamin'ny fiodonana voalohany iny Irado Ravalomanana. Tanora ny tenany ary mahatsapa marina ny olona ny firenena. Noho izany dia nisafidy ny hanohana ny kandida anankiray ny tenany amin'ny fifidianana amin'ny fiodonana faharoa. Ka ny kandida laharana 520 Marc Ravalomanana no niompana ny safidiny noho ny fahatsapany fa tena mari-potitra ary mitombona ny vinanasa ny kandida Marc Ravalomanana. Rehefa niresaka tamin'ireo tanora ianareo izay niezaka mifandresy laharitsika hoe fotoana ny androany ny amadiantsika pejy ny Madagasikara ary anisany anankiray bedabeda reo nametraka fanontaniana hoe fa itsika tanora ve afaka mijery ho avy Madagasikara dia ny valiteny dia hieny. Misy zavatra anankiray tiako tsahivina aminareo dia izao roapolo taona dia mpandrarà teto Madagasikara ary anisany anankiray fitaratro i président Marc Ravalomanana tamin'ny fandrarana teto Madagasikara. Mila tsika tanora hiaraka anarina Madagasikara hiaraka aminy. Nanome toky ary tsy andraraka ilombiandoha ny fahatokisana sy ny fanohanan'ny tanora azy ihany koa ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony tandroany tamin'ny fionany tamin'ny Irado Ravalomanana. Vonona ny tenako izy ary ampiasa ny fahankingako rehetra ampandroso indray ny firenena. Fa tena faly aho fa tena manana ianareo fa dia anoloka sy anohana ary ampandany ny tenako ho lasa filoha amin'ity firenena ndraika dia sakabetsaka. Dia anao zary kakao aho minonareo akory fa manana takefa ary manana paikady na stratégie tena voarafitra tsara tolatsika ty tany sy fanjakana ity ary ampiasa ny vitesy na ny fahankingako hoe ahoana vatika azy na dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana anahy amin'ny hoe tena omena ianareo daholo fatikisana amena ianao ny fatikisana irekato. Anisan'ny kandida manohana ny Marc Ravalomanana ihany koa izany izaho ny Irado Ravalomanana satria efa maro tamin'ireo kandida no efa naneho ny fahavononany hanohana azy. Isokatra rampitso ny fampelezan-kevitra ao anatin'izao fifidianana fiodinana faharoa izao ho an'ny K25 izay manohana ny kandida Marc Ravalomanana dia miantso ireo rehetra tsy ankanavaka azy mba ho tonga natrika ny fanompompivavahana ho fitondranam-bavaka ity fisokafan'ny fampelezan-kevitra ity tanterahana ao amin'ny QG Belair rampitso manomboka amin'ny 8 ora maraina aorian'izay kosa dia hisy ny diabe na ny karnaval iarahan'ny rehetra mifanentana manerana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Dia izay ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona ary manome fotoananao amin'ny raha-pitsy toy izao indray.